Mbola ampitiavana trano no iarahantsika ito amin'ity fandaharana ity ry Sakaiza Malala. Mino aho fa mitovy amiko ianao. Mahafinaritra ny manana an'Andriamanitra manoloana an'ireo olana maro samihafa eo amin'ny fiainana. Kanefa na izany na tsy izany dia androany isika dia hijery manokana hoe amin'ny fomba ahoana no tena iainana an'izany. Misy torolalana ve azontsika raisina avy amin'ny fandiniana ny soratra masina mba ho tena zava-misy azo iainana, misy taridalana ve ahafahantsika manandrana miaina an'izany hoe fitokisana an'Andriamanitra izany. Hiaraka hivavaka isika. Raha eo mankasitraka anao hatrany izahay no izao programa izao izay fampitariana ho amin'ny fitokisana sy ny finoananao. Mangataka anao izahay mba hametraka eo ambavako ny teninao raha maka ireo andinin-tsoratra masina mitondra fampaherezana. Dia enganie ny fanahy izay entina mamaky izany no ao amin'ireo zanakao rehetra ihany koa ka tonga azy ireo afaka hiara-iaina amiko an'izany fanandramana izany. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen. Eny ary, izy ity moa dia fanandramana iainana. Ary minoa ianareo fa mitovitsika rehetrarehetra, samy miaina fahoriana, samy mijaly, samy manana ny fanandramana izay ahitana fa io ratsy tafiditra eo amin'izao tontolo izao io dia miezaka ny hamotika, hiezaka hanimba. Ary be dia be ny tranga azo raisina ohatra ho amin'izany. Fa tsy hamerina intsony ny ilaza ny fisian'ny olana, ny aretina olana. Ny asa mety eo amin'ny resaka tontolon'ny asa dia mety hiaina olana, ny tsy fisiana asa. Na eo amin'ny ara-pitiavana ihany koa, misy olana ao amin'ny tokantrano. Ny ditraditra rehetra ny ankizy, ny fiarahamonina izay mahatonga ny mpiarahamonina mety hoe hiady, izany rehetrarehetra izany, olana izany. Fa inona ny atao izany mba hahafahanao mitoky amin'Andriamanitra na dia mavesatra aza ireny olana ireny. Tiako ny mbola hanohy, tadidio tsara, any amin'ny filozofia isika no mianatra fa ny olana rehetra dia mitarika olana, dia mitarika olana. Ary ny tena tanjon'iny olana iny dia fahafatesana. Ny fahafatesana no olana lehibe indrindra izay mety niainga avy amin'ny olana kely anankiray avy tany aloha tany. Ary izay no mahazava-dehibe an'izao fandaharana izao. Satria raha tsy haitsika ny mijery ny olana dia hamono antsika ny olana. Ka ao amin'ny soratra masonao, ao amin'ny Salamy 119, andininy 120, dia izao no tenenin'ny mpanao salamo: endre ny hamaroany ny asanao Jehova o. Tamin'ny fahendrena nanaovanao azy rehetra, eniky ny asa nataonao ny-tany. Dia tohizany eo amin'ny Salamy 7:30, andininy 120, hoy izy hoe: hideranao aho, fa mahatahotra sy mahatalanjona ny nanaovanao ahy, ary mahagaga ny asanao, ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Mahafinaritra ary eo andininy ireo, satria dia nanampy be dia be tamin'ny fietrehana ny olana ny fiainako. Izaho lazaiko anareo, izaho rehefa tratry ny olana dia tiako ny mamerina, ary efa haiko tsenjery izany andininy izany: endre ny hamaroany ny asanao Jehova o. Ny aina nandritry ny taona maromaro tany amoron-dranomasina, ary rehefa tena tratry ny olana dia mandeha makeny amoron-dranomasina. Dia eny no miteny an'izany teny izany: endre ny hamaroany ny asanao Jehova o. Mijery ny fifanenan'ny, izay manko ny fahitana azy, ohatran'ny hoe mifanena ny faran'ny ranomasina sy ny faran'ny lanitra. Dia mahita ny hamangan'ny lanitra, mahita ny lokon'ny rahona izay manaingo izany,
ary mahita ihany koa ny ranomasina. Dia mahita n'iny rehetrarehetra iny dia mideran'Andriamanitra. Adinoko, eo dia adinoko ny olako, satria efa ny herin'Andriamanitra sy ny fahaizany namorona izao tontolo izao, izay no mameno ny saiko ao anatin'iny fotoana iny. Indraindray ihany koa mandeha makeny anivon'ny tendrombohitra, dia eny no mahita ny atsara ny zavaboary rehetra nataon'Andriamanitra. Eny na dia efa manomboka mihasimba aza no izay nataon'ny olombelona, ny doro-tanety manimban'izy iny, indraindray efa tazana ny diatanantsika olombelona, fa tsy mbola manakana atsika ahita ny atsaran'Andriamanitra zany. Dia indraindray ihany koa mijery ny akantony voninkazo, ren'le zavaboary n'Andriamanitra ireny. Dia rehefa avy eo dia somary averiko ao anatin'ny saiko indray ny olako, ary ampifanenako am'izay zany. Io manko am'le Salamo 7:30-4 izy miteny hoe mijery ny tenany ihany koa zany ny mpanao salamo, manao hoe mahagaga ny nanaovanao ahy ary fantatry ny fanahiko marimarina izany. Dia ampifanenana ny herin'Andriamanitra namorona n'io zavatra kanto rehetra io sy ilay olana mianjady aminao. Ary dia amin'iny fotoana iny no miresaka amin'Andriamanitra. Zao ny fomba fanaovako azy. Raha izao zavatra rehetra izao kanto hitako izao, ianao no nanao azy, dia amin'ny fomba ahoana moa tsy ahafahanao mamany io olako io? Dia fijoroana vavolombelona zany no ataoko amin'ity fandaharana iarahantsika eto ity. Mety ampiomehy anareo fa tsy maninona, resahako. Ny olana dia mahatonga antsika tsy hahita tory. Ary za rehefa tsy mahita tory dia tsotra ny ataoko. Lasa mivoaka, efa tsy hahita tory ihany, tsy aleo manao alim-bavaka, dia mivoaka eo an-tokotany ary mijery ny kintana, ny akantony lanitra. Misy kintana be dia be eo. Misy olona milaza hoe manisa kintana, io moa vao isanao fa dia eo ianao mijery ny hamaron'izy rehetrarehetra, ary mapakatra ny saina amin'ilay herin'Andriamanitra namorona azy. Dia mivavaka ho iaho hoe raha eo, ianao no namorona an'ireo rehetra ireo. Asa tananao ireo, dian-tananao zao kanto hitako zao. Mino aho fa tsy misy dikany aminao ny hamahan'ny olako. Ary dia rehefa mivavaka dia zao no ataoko. Hitanao fa noho io olako io Andriamanitra dia tsy mahita tory aho, fa mangataka aminao aho, ny porofo fa hamahan'ny olako ianao, ataovy mahita tory aho. Ary dia mahagaga fa ny valim-bavaka voalohany indrindra, milohan'ny famahan'ny olana rehetra, dia mahita tory iaina. Dia tahaka izany ihany koa, raha ohatra ka hitanao fa tena tsy mahina-kanina ianao, voasakana ny fahavitrinao mihinana, dia tsy maninona, tonga dia tohizo vavaka. Maninona moa raha mifady hanina? Ary izay mihitsy ny ihany fataoko, tonga dia mifady hanina. Ary rehefa mifady hanina dia miresaka amin'Andriamanitra. Hainao ny zavatra rehetra, zao rehetra zao dia asa ny tananao. Mangataka aminao aho Tompo, ataovy izay ahatonga ahy ho azoto homana, fa izay no ahafantarako fa vahanao ny olana rehetra. Ary dia mahagaga, tapotra ny fifadikanina, mazoto homana amin'izay. Ary ity no farany ao amin'ny Filipianina 4:4 dia milaza ny apôstôly Paoly hoe mifalia mandrakariva. Mifalia mandrakariva. Nahoana moa tsika tsy hifaly? Io Andriamantsika izay mahay ny zavatra rehetra io inotsika, fa hiditra an-tsehatra hamahany olantsika. Ary dia mahagaga, ny fahagagana dia misy, ary mifanesesy izy mihitsy no hiditra an-tsehatra hamahany olantsika. Ka dia mifalia mandrakariva, averimbereny ny fifaliana noho ny fananana an'Andriamanitra izay mahay ny zavatra rehetra ary miditra an-tsehatra manokana amin'ny fiainan'ny zanany. Hitahy anao anie Andriamanitra, hitahy ahy anie Andriamanitra, ka ho zava-misy amintsika ny fideranan'Andriamanitra no ny hatsarany sy ny asany tanany ary ny famahany ny olantsika rehetra.
miaraka hivavaka isika. Raha eo misaotra anao zahay satria androany dia nahita andininy hafa indray izay milaza ny hatsaranao sy izay ataonao rehetra. Ny angatahanay aminao dia ny hanananay fitokisana aminao. Ary rehefa manana an'izany izahay, vahanao ny olanay, dia tahio izahay mba hitarika ny hafa ihany koa eo aminao. Fa tsara ianao sady mpanao ny tsara ary mitantana ny fiainanay ianao. Amin'ny anaranao Jesosy no angatahanay izany vavaka izany. Amen.